Faly mirabantsika rehetra manasanao ianao hatramin'ny farany fa manodidina 10 minitra ihany. Ny afatra ho anao androany dia hoe miondrika Andriamanitra amin'izao fotoana izao mijery anao. Kivikivy ianao amin'izao fotoana izao. Mety misy aretina, mety misy zavatra mahazo anao. Matsiaro irery ve ianao sa hoe jaly? Misy maso iray mijery anao. Andriamanitra ao ambony ao mijery anao izy. Malahelo izy mijery anao hoe kivikivy. Izy nary anao dia tena sarobidy aminazy ianao. Ohatran'ny reny izay tiany zanany. Ohatranao manana olon-tiana dia sarotiny amin'iny ianao. Ohatran'ny hoe raha misy zavatra nataony tananao dia sarotiny ianao amin'ny zavatra iny. Fa manoatra noho izany Andriamanitra satria izy namorona anao. Tena malalany ianao, tena tiany ianao. Masony mijery anao foana hatramin'izay nisinao. Tamin'ny herinandro iny moa nisy namako izay tena tafateny izy hoe mba misy hoe izao Andriamanitra izao satria maty ny zandriny. Efa mivavaka foana fa tsy tanany ihany. Tsy hoe tsy tianao akory Andriamanitra fa fandaharan'Andriamanitra izy ihany malala azy. Tsy hoe tsy tiantsika izy raha misy fahoriana amin'ny fiainantsika fa lalam-piainana mihitsy ny olombelona mandalo amin'ny fahoriana sy fijaliana, mety misy fifaliana koa. Afaka hoe tsy matsiaro irery ve? Rehefa misy an'Andriamanitra, tena tsy matsiaro irery rehefa misy an'Andriamanitra. Be da be mipirofony izany afaka zaraiko izany manaraka. Fa ohatrana tamin'ny herintaona nandalo fahoriana. Maty ny mamako tsisy mahasolo an'izany reny izany. Mafy tamiko ilay izy. Fa Andriamanitra no tena nampaherana. Tsy navita ny olona mihitsy raha tsy teo Andriamanitra. Vavaka amin'Andriamanitra hoe tonio foko, tonio foko. Hatramin'izao rehefa malahelo dia mivavaka hoe mifotony ampionony dia tena tonga ao anatinao misy paix intérieure avy amin'ny Andriamanitra. Avoan'Andriamanitra rehefa voninahitra. Manasa anao zany inona zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao miresahana amin'Andriamanitra fa tena azo resahan'Andriamanitra, tena naman'Andriamanitra, tena mpanjaka nefa tena eo akaikinao izy raha miantso anazy ianao. Tsy hita maso izy fa afaka tsoina. Mangataka amin'Andriamanitra tsika. Afaka mitaky tsika mba tsarako Andriamanitra ny tafio-drivotro amin'ny fiainanay. Afaka mitaky an'izany tsika. Maro ny olana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka aretina fa afaka mianjo an'Andriamanitra tsika. Hafa mihitsy rehefa misy an'Andriamanitra. Misy onja mila handetika tsika. Fa izao kosa nefa tsy atao pneu de secours ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa misy olana voatsoan'Andriamanitra fa ataovy tena mpitarika amin'ny sambo kelinao mihitsy Andriamanitra. Mijery anao izy. Tena mijery anao foana izy. Mihaino Andriamanitra na tsy hita maso azy. Masony mijery anao. Rehefa tena mangeteta ianao dia amelanao Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 5:10-7:10 tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ilay mpanjaka ny mpanjaka tompo izao rehetra izao no nanaiky ho faty hijaly mba ho famonjena anao. Fa inona kosa mba nomentsika ilay mpanjaka ny mpanjaka? Andao retsika miverina amin'Andriamanitra, hisaotra anazy dia namafa fanoloran-tena tsika ho anazy. Ndao ampifaliana izy. Efa vitan'i Jesosy ny asa rehetra. Velona izy izao. Velona Jesosy afaka velona ao anatinao izy. Manasa anao zay teny vavanao amin'izao fotoana izao. Mihaino anao Andriamanitra. Maso mijery anao. Amin'izao fotoana izao rehefa tena mangeteta ianao, eo izy na tsy hita maso ary. Amelanelo koa Andriamanitra. Manomboka izao zany dia aminazy ianao no mifikitra. Tsy atsiaro irery izany ianao, tsy kivikivy. Amin'ny voninahitra an'Andriamanitra foana ianao ampifaly anazy ianao anome fotoana ho azy bebe kokoa ianao dia ho sambatra ianao. Izay no tena paka tsara indrindra. Mandray famonjena ianao ao anatinao Jesosy. Attaché à la croix pour moi et pour toi. Jésus t'aime. Izay fa misaotra betsaka naratra hatramin'ny farany dia tahiny tompo daholo. Amen.